Miarabantsika rehetra any tokantrano amin'ity anio faharoan'ny volana Aogositra 20 sy 2020 ity. Somary nazovahana ny rivotra avy any amin'iny atsimo antsinanana iny, zany hoe ny alizay fa na zany ara dia ho tsara ny andro, saika ho tsara ny andro manerana nosy amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny rapitso maraina manokana dia amin'iny antalahy iny no somary ahitana orana malefaka, ahitana zavotany kosa raha ho an'ny faritra apovoan-tany ary fandimby ny rano sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa. Ny tolakandro kosa dia somary mandrawana ny andro raha ho an'ny apovoan-tany manokana ary ahitana mamorana malefaka hatrany raha ho amin'iny antalahy sy sambava iny. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro raha ho an'ny faritra sisa. Ny maripana ambany indrindra voavinavina kosa dia 10 degré Celsius ho an'ny vakina karatra, 12 ka hatramin'ny 14 raha ho an'ny apovoan-tany manontolo ary mihoatra ny 13 avokoa raha ho an'ny morontsiraka manerana ny Madagasikara. Ny maripana ambony indrindra kosa dia tany Mahevatanana 13 degré Celsius, mandidina ny 20 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny faritra apovoan-tany ary mihoatra ny 20 ho an'ny morontsiraka rehetra. Toetry ny andro ho an'ny tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara, somary ahitana andrahona ny andro raha ho an'ny Milan, ahitana orana tandrifindrahona kosa raha ho an'ny Paris sy Bangkok, hibalika amin'ny masoandro raha ho an'ny Nairobi, fandimby ny rahona sy masoandro ho an'ny Johannesburg. Raha ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray dia ifandimby hatrany ny rahona sy masoandro raha ho an'ny Port-Louis, Seychelles, Comores ary Saint-Denis. Dia izay indray ary tompoko nazo tolotra anao amin'ity anio ity, manasa anao amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.